Faly miona aminao indray eto ampandiniana ny tenin'Andriamanitra fiarahana amin'ny sakafo ny mana isanandro. Ho aminao mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo ary dia misaotra anao manaiky hiara-misakafo aminay ny tenin'ny Tompo isika. Ivavaka isika alohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra. Atolotra ianao raha eo ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra, noho ny famindramponao sy ny fitiavanao, na hatraranay izao fotoan'izao. Misotranao zay satria na dia tsy tanteraka aza dia tianao. Eny, matoa zay omeno sakafo ho an'ny fanana isanandro, fitiavanao ane zany, ka dia misaotra indrindra raha eo. Mangataka aminao ary zahay anio. Mingavy anao zahay. Sokafy ny ray ny sainay Tompo. Sokafy ny fonay mba haniry ao am-ponay ny teninao. Ary dia ho voninahitry ny anaranao ny vokatry zany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 4:7-10 ka hatramin'ny 9:20 no vakintsika. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Izany rehetra zany no manjo anay, nefa tsy manadino anao zahay, ary tsy mivadika ny fanekenao, tsy miemotra ny fonay, ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay. Nefa ianao nanorotoranay teo amin'ny fitoerana amin'ny ambody, sy nanarona anay tamin'ny aloko ny fahafatesana. Raha nanadino ny anaran'Andriamanitra izahay na nananty tanana tamin'ny Andriamanitra hafa, tsy andinika izany va Andriamanitra? Fa izy mahalala ny miafina ao am-po, fa noho ny aminao namonanay mandrakariva, toy ny ondrovonoina ny fijery anay. Mifoaza ry Tompo, nahoana ny matory ianao? Mitsangana, aza manary mandrakizay, nahoana no manafina ny tavanao ianao, ka manadino ny fahantrahanay sy ny fahorinay? Fa miakoka amin'ny vovoka ny fanahinay, miraikitra amin'ny tany ny kibonay, mitsangana amonjy anay, ary avotsy zahay araka ny famindramponao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Omaly sika dia nahita ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra, dia tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zanak'Israely, ka no tantarain'ny razany tamin'ny taranany, dia fantatry ny taranany zany. Nefa zavatra nitranga dia izao, nampahorian'Andriamanitra indray reo Israely reo. Raha mijery ny tantarany zanak'Israely sika dia nahita izany tokoa, fa nomena azy ny tany Kanana, nefa rehefa mipetraka tao amin'ny tany Kanana tao izy, rehefa niadana izy tamin'ny voalohany, resy ny fahavalo, nanjary nanan-karena ny tany, nanampanjaka tsara fa nahataka ny Solomona izy, nanorina ny tempolin'ny Jerosalema, nanorina ny lapan'ny Solomona, nanjary mpanan-karena be ary nampiaiky ny olona maro mihitsy ny fahendren'ny Solomona tamin'izany fotoan'izany, nilaza ny Solomona. Dia nampalahelo fa voasoratra hoe rehefa natavy Jesoroa dia namelidaka. Nanjary nanadino an'Andriamanitra, nanjary niodina tamin'Andriamanitra. Dia inona ny nefarany fireneny Israely? Lasaky babo tany Babilôna, lasaky babo tany Asiria. Ary zany dia toa tsy nazy intsony Andriamanitra, zava-nisy teo amin'ny fireneny zany. Kanefa rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy, dia naverin'Andriamanitra tany Jerosalema indray, tamin'ny andron'ny Ezra, tamin'ny andron'ny Nehemia, nitsangana indray ny tanàna. Fa eto manomboka amin'ny 7:10 sika dia ahita fa hafa indray manomboka amin'ny 7:10 zay novakitsika teo. Nahoana? Satria ilay miteny dia tsy miaiky eloka, tsy milaza ny hoe nanota, tsy zany. Hoy izy hoe izany rehetra zany no manjoanay, nefa tsy manadino anao zahay, ary tsy mivadika ny fanekenao, tsy miemotra ny fonay, ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay. Nefa ianao manoritoro anay, noho ny aminao namonanay mandrakariva, toy ny ondrovonoina ny fijery anay, mba fantatrao moa fa minanina sahady ny amin'ilay Jesosy Tompo izany. Fa nahoana? Jesosy nolay jiosy tsy manadino an'Andriamanitra,
izy no lay tonga hanatanteraka ny fanekena vaovao teto amin'izao tontolo izao. Tsy mivadika amin'izany Jesosy, tsy miemotra ny fony, ary tsy miala amin'ny lalan'i Jehovah izy. Ary dia izao ny voalaza hoe toy ny ondro vonoina ny fijery anay, mo tsy marina ve fa Kristy no lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Zavatra hita izany dia izao: tsy manadino an'Andriamanitra Jesosy Tompo, tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy, nanatanteraka ny fanekena izy, tsy miemotra ny fony, nefa no torotoroina izy, no sarona ny fahafatesana izy, tsy nanadino ny anaran'Andriamanitra nefa na nivavaka tamin'ny sampy ka ny voalazany. Tsy andinika izany va ianao hoy izy, fa aminaninany amin'ny aviany Jesosy Tompo taonjato maro taty aoriana izany. Ry havana, inona moa no antony aretan'ny tompo ny fahoriana rehetra teto amin'izao tontolo izao? Nampahoriana izy ka tsy nilobava, ho ny voasoratra, tahaky ny zanak'ondretina vonona, tahaky ny ondrovavy izay mony eo anatrehan'ny mpanety azy. Ary izany ny tiako hitariana ny saintsika amin'ny alalan'izao salamo izao. Fa Jesosy Tompo ve, zao ny filazany Isaia mpaminany azy ray ny aminy, nampahoriana izy nefa nanety tena ka tsy nilobava, tahaky ny zanak'ondretina ho vonona sy tahaky ny ondrovavy izay mony eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana ny nety nanaisotra azy. Izy tamin'ny arabelona taminy no nihevitra fa nofongorana niala tamin'ny tany velona izy ka ny fahadosoany ny oloko no nikapohana azy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nikapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana, nefa izy dia voalefina noho ny fahadosontsika sy ny torotoroina noho ny helontsika, ny fampijaliana azy ho antsika fihavanana ny namelezana azy ary nidiakapoka taminy ny fanasitrahana antsika. Isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra tamin'ny avokoa ny helontsika rehetra. Ny Israely, raha nataon'Andriamanitra ny ambony fahavalony izy, ka naheliny tamin'ny firenena samihafa, raha nataon'Andriamanitra fandatsany olona amiray monina aminy izy, ary nataon'Andriamanitra mety teny tamin'ny firenena samihafa, dia noho ny fahotany nahatonga izany, noho izy niala tamin'i Jehovah nahatonga izany. Fa Jesosy Kristy Tompo kosa ry havana, raha nafoin'Andriamanitra izy, tsy noho ny nataony sanatria tsia tompoko, tsia. Tsy nanadino an'Andriamanitra izy, tsy nivadika ny fanekena ny fanaovany tamin'ny rainy izy, fa saingy izao tsy maintsy nisotro ilay kapoaka fen'ny fahotantsika izy mba ho vonjena isika, ary izany ny tokony ho tsarontsika rehetra ry havana. Ny asa arbidiny izany fifandraisany fahorian'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana izany sy ny famonjena antsika. Eto dia to hitantsika ilay mpanao salamo hoe zany eka tahaky ny ondro vonona mihitsy ny fijery ahy, zany eka tsy miala amin'ny lalanao any efa torotoroinao, nahoana saroan'ny fahafatesany tahaka izao, zany tsy manadinanao hifantatrao zany, mitaraina mihitsy le mpanao salamo, mifoaza tompo, nahoana ny matory ianao hoe mitsangana, aza manary mandrakizay, nahoana ny manafina ny tavanao amiko ianao, mitaraina ny mpanao salamo. To tsarono hoe to miafina amiko mihitsy zany tavana, fa inona ny fahotana nataoko Andriamanitra, nahoany avoty aho araka ny famindramponao, vonjeo aho. Moa very havana, tsy vavaka nataon'ny tompo tao Getsemane tokoa va zany. Nitaraina ny tompo, ary araka ny fitantarany soratra masina azy, dia nipotrapotraka tamin'ny tany tahaka ny rà nidinitra tamin'ny tavany, niady mafy nitaraina tao Getsemane tao Jesosy Tompo. Nefa tsarotsika ny zavanisy, fa raha nivavaka izy dia to hita ny fanahiny, lay Andriamanitra manolotra azy kapoaka feny fahavetavetana, ary nahatonga azy nitaraina hoe raha eo raha azo atao, esory amiko ty kapoaka ity. To hita ny masom-panahinao, zany Jesosy Tompo manorery tao Getsemane tao, matory ny mpianany, ary ery alavidavitra ery ny tompo, hitany fanahiny lay kapoaka fen'ny fahotana maharikoriko. Asain'Andriamanitra ho sotrony zany fahotana zany mba hanjary ota ny tenany. Tsy zakany nofony zany, tsy zakan'ilay tsy manantsiny, tsy zakan'ilay masina, ny handoto ny tenany. Raha azo atao raha eo esory amiko ity kapoaka ity.
nefa aoka tsy nisitrapoko no atao fanenao. Ny valiny fahanginan'Andriamanitra de nosotroiny tompo lay kapoka, nanjary ota lay nofiny tsy misy tsiny, fa nisotro ny kapoka sy ny fahavetavetantsika, ny fanompoatsapitsika, ny fijangajangantsika, ny fitiavantsika vola mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavatena, fitiavam-bola, fieveratena ho zavatra, ny fahotana maro be, fa naontsika no nosotrony ny tompo tao Getsemane. Rehefa nidioky zany izy de nitsangana hiatrika am'izay nivaly ny fahotana, ka na de mba niaro aza Petera ka nikapa ny sofiny maloko, de ho Jesosy ampidiro ny trano ny sabatra ao, fa ny kapoka zay nomeny raiko ahy tsy hosotroiko va zany, de nosotroiny zany ka tonga mpanota izy. De netina ho vonoina lay zanak'Andriamanitra, netina halambaraka lay zanak'Andriamanitra. Nahoana? Satria efa nanjary ota, lay tsy nanana halala ota, nanjary tonga ota, mba ho famelan-keloka antsika ny fisotroany ny fahotana. Ary zany mahatonga antsika tokony haharikoriko fahotana, fa ny fahotantsika ny namonoana ny zanak'Andriamanitra teo ambony hazo fijaliana. Ary zany de tokony hiteraka fiainana maharikoriko fahotana. Zany ny tena kristianina marina, olona maharikoriko fahotana, tsy tia fahotana intsony, mankahala fahotana, satria ny fahotana ihany no nanomboana ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa tonga teo amin'ny hazo fijaliana toko manko ny tompo, niantsoantso izy, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana de mahafoy ahy ianao? Mafy ane zany havako, mafy zany. Lay Andriamanitra nyrehareahany fa tsy mahafoy azy. Lay Andriamanitra tsy hoe raiko sy rainareo. Lay Andriamanitra notoriny fa tia izao tontolo zao. Io Andriamanitra io nahafoy azy. Ry havana, ny hazo fijaliana ve? Manam-pirofo fa nafoin'Andriamanitra ny zanany noho ny fitiavana anao, noho ny fitiavana ahy. Ny hazo fijaliana ve? Mankahala fahotan'Andriamanitra ka na de ny zanany aza. Rehefa nanjary ota tamin'ny figoan'ilay kapoka feno fahotana tao Getsemane, de nafoin'Andriamanitra izy. Imezany jiosy zany, imezany olony zany, fa aminao kristianina de fantary fa izany ny pirofo ny fitiavany Kristy anao. Ary tsy ho moramora ny fitsarana izay rehetra mandaza ny fitiavan'Andriamanitra izany. Tsy ho moramora izany. Ary zany mampiorokoditra ny mpitory ny filazantsara marina. Tsy ho moramora ny valy ny fandavan'ny olona ny famonjena netiny Jesosy Tompo. Fa tsy an'Andriamanitra intsony ny fahadisoana. Fa na iza mandany famonjena, de mitsipaka ny fitiavan'Andriamanitra izy. Ary rehefa mandaka mbavafo ny fitiavan'Andriamanitra izy, de izy ihany no hiarany valiny zany. Fa raha ny mpitory ny filazantsara kosa ny tsy manambara ny fitiavan'Andriamanitra, de ho adiniko aminao ny rany, hoy ny Tompo. Ary aza gaga ry havana, raha fontena indraindray, mavesatra loatra manko ny mitondra ny afatr'Andriamanitra, ary tsy azo atao kilalao zany, tsy azo lalaovina ny filazantsara, satria niatra tamanaina, tsy azo atao sangisangy ny fitoriana ny filazantsara. Fa tsy maintsy ambarany marina, raha mbola miaina amin'ny fahotana ianao, idiran-doza, satria na de ny zanak'Andriamanitra aza, rehefa nigioka ny kapoka feno fahotana de niara ny fahafatesana. So ianao mihevitra fa milalao fahotan'Andriamanitra, masina ny lanitra tompoko, masina Andriamanitra, ary tsy sanatria mizahatavan'olon'Andriamanitra, fa na iza mandany fitiavan'Andriamanitra ka mbola mivelona amin'ny fahotana ihany, de hiara ny fitsaran'Andriamanitra izy, ary ao ka ataotra izy, fa na de ny zanak'Andriamanitra aza, ny harany zany fahatezeran'Andriamanitra izany. Mangororo aho miteny aminao tompoko, ka miala tsiny aho raha mahery loatra ny teniko. Rehefa tsaroko ny hoe na ny zanak'Andriamanitra aza rehefa nivesatra ny fahotana zao tontolo zao, de niara ny fahatezeran'Andriamanitra, de ataoko hoana no hijery ny fireneko hiara ny fahatezeran'Andriamanitra, tsy zakako zany. Ary zany mahatonga iantsoantso miala tsiny aminao aho, raha de sanatrika hanavytoinanao zany.
ataoko ahoana ny fijeriny lozanjo ny fireneko hoy ne mihafa izay. Ry havana, Andriamanitra mbola tia ny firenentsika, matoy izy mbola mandefa zao tenin'Andriamanitra ho an'ny firenena ho an'izay mandre, de satria mbola tia ity firenentsika ity Andriamanitra, ary te hiantsony rehetra izy hoe miverena amiko, de hiverina aminareo koa aho. Fa raha isika mbola mihirombelona ihany, raha isika mbola hihirombelona ihany, tsarovy fa ny zanak'Israely zanaky ny teny fikasana aza, rehefa nihirombelona tamin'ny tenin'Andriamanitra, nampaharetany lasaky baby tany Babilôna, hitatsika tamin'ny bokin'ny Ezekiely zany. Efa ny Babilôna vo mitaraina hoe raha manadino anao ary Jerosalema aoka andelako raikitra ny lanilaniko, nefa mipetraka ny Jerosalema manao tsinitra. Ry havana, dia tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona zao naovanao hoe tsy sitrako izao, nahoana raha ndeha hiverina amin'ny tompo isika. Fa amindrafo aminy dia amindrafo aminy tokoa aho ny tompo, ary voninanao zany izy faly ny fora mahita afisy anankiray tao amin'ny teny mera-pirenena tao hoe ry solom-bavambahoako, mangataka anareo zay ombombavaka mipiasa atao amin'ny teny mera-pirenena. Fa mino anao hoy ny afisy hitako tao, fa mino anao fa marina ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny olony zay nantsona amin'ny anarako no avanery tena kaivavaka, hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, de hianao any an-danitra aho ka mela ny ero ny araha sitrana ny taniny. Mba ho maro ny eny solom-bavambahoaka hiara-mivavaka amin'ireo mpiasa ao amin'ny teny mera-pirenena ao, mba hifona ho an'ny firenena isika, de hanasitrana ny tany Andriamanitra. Azo antoka izany solom-bavan'ny Madagasikara neny solom-bavambahoaky, ary nahoana raha hiara-mivavaka izy rehetra, isolo-vavan'ny vahoaka malagasy hitaraina amin'Andriamanitra hoe vonjeo ny taninay Andriamanitra. Ho tanteraka tokoa ne zany mba ho voninahitra Andriamanitra, ary tsy ho azy reo ihany, fa isika rehetra natoeranay zay misy anao, ka mandreza ho antso zao ianao, mangataka aminao aho, andao hiverina amin'Andriamanitra isika, mba hatonga an'Andriamanitra tokoa hanasitrana ny firenentsika, hanasitrana ny fiodinantsika, ka hamerina antsika ho amin'ny tena fiainana. De eo amin'ny ilany zany mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana, ko manantena aho fa ianao zay mandreza ho afatra izao, de tsy hoe handreo anao rery ihany, aparitao am'izay namanao rehetra zany, zay mahafantatra rehetra ambara ho aminy zany, fa tonga ny fotoana tokony hiverenantsika ho amin'ny tompo, mba azahoan'Andriamanitra manasitrana ny tanitsika, ary azahoany manangana ny Madagasikara eo amin'ny toerana tokony nisy azy. Fa tian'Andriamanitra izany, tiany atao zany, nefa miankina amintsika malagasy ny fahatanterahany zany. Fa raha mivavaka isika kristianina hoe ho tonga ny eny fanjakanao, miankina amin'ny fitondrantenantsika sy ny fomba fiasantsika, miankina amintsika neny hahatanteraka izany. Fa raha isika kristianina aza moa tsy manao zay ahatonga ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny firenena, ataon'izay olona tsy mahalala an'Andriamanitra sy tsy mivavaka amin'ny Kristy Jesosy ahoana no hahatanteraka izany. Enganie zao antsoantson'ny fo malahelo, antsoantson'ny fo tia ny amonjenan'ny Madagasikara izao, zao tenin'Andriamanitra zay tonga eo aminao zao, de ahatonga anao hiova fo, hanolo tena marina ho an'i Kristy, mba ho mpiara-miasa amin'ny Kristy Jesosy ianao, de ho tonga ny eny fanjakany ary atao ny sitrapony, ka i Madagasikara de ho an'i Kristy, ary Kristy ho an'i Madagasikara. Hivavaka isika. Dera sy mankalaza anao zay Andriamanitra noho ny teninao nomenao anay androany indray, teny mamy, teny feny fitiavana, na de teny mahery aza ny fandrenesana azy, satria reny teninao reny de teny fiainanao zay rehetra mandray azy, teny mpamonjenao zay rehetra voninankato. Mifona aminao zay ny amin'ny fahamafisam-ponay menakavy, fizirizirinay amin'ny hevitray, fiheveranay ny tena ho hendro no Andriamanitra, ka de zay tianay atao ihany no ataonay, ny hevitra ihany no mpanjakainay. Andriamanitra mifona aminao zahay, mivalo aminao zahay, vonjeo ny taninay, ary mangataka manokana aminao zahay mpamonjy io, ho an'ny mpitondra rehetra na ara-pivavahany zany na ara-panjakany zany, mba hisy fiverenana marina ao aminao eto amin'ny firenenay, ampitaridalana amin'izany ny mpitondra rehetra, ny manam-pahefana rehetra, na ara-pivavahany zany na ara-pitondrany zany, ho mpitaridalana amin'ny fiverenana aminao anie ny mpitondra zay fantatray Andriamanitra fa mpanomponao.
angatanay amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany. Dia amindra fo amin'ny firenenay ianao ka hanangana ny firenenay ho firenena ankasitrahany ao anaty anao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.